Rabantsika rehetra indray amin'izao alakamisy 12 ny volana Desambra 2024 izao. Mateti-piavy satria tsy mandry ny sainy ary noho ny fitiava-tanindrazana tsy baikionizana izy afa-tsy ny conscience-ko rery ihany no andraisako fitenenana eto amin'ity sehatry ny Facebook ity, saorana ny Facebook. Ka tsy maintsy mijoro, tsy maintsy miteny manoloana ireny zava-doza ny raha nanaraka omaly tamin'ireny asa reny na mbola azo antsoina hoe fifidianana na tsia, satria raha ny tokony ho izy raha baolina kitra dia tonga dia disqualifié, tonga dia najanona ny lalao satria efa tafahoatra ny tsy fanarahan-dalàna. Ka tena zay indrindra zay toedra raha tena farany zay mampahonena sy mampalahelo, tena hoe rehefarehefan'ny firenena amin'ny tany zay mihitsy ny tsy maintsy hijoroantsika. Tena zany ny atao hoe état pitoyable, zany hoe tena tsy hita intsony zay ilazana azy fa potika. Ary tsy mbola zarazara ohatr'izao ny vahoaka malagasy. Tena inina-tena le firenena ary vonoina le vahoaka. Tena vazaha marina mitondra antsika fa tsy malagasy, satria raha malagasy, raha mbola malagasy hoe mahatsapa tena no malagasy io, tsy havitan'izao amin'ny taniny. Ka dia zao sasamiandry ny vady fifidianana ofisialy, na dia vonjimaika aza, asa iza mbola misy fanjakana ve eto, mbola misy fahefana ve eto mba havitan'izay adidy zay. Fa ity ny tonga amin'le fitenenana hoe gasy ka miandry tokoa. Ary ny vazaha zany no mandidy sy manapaka eto amintsika. Ahoana moa no ahafahana olona iray anana fahefana ary anana lalana ilalao ny aim-pirenena ohatran'izao, ary tena manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy tahaka izao. Fifidianana tsy metimety aminy satria tsy atokisany hoe ho tafita izy dia nahembotra heritaona ny kinokononana n'izao tena hoe film d'horreur, reny ny tena hoe film d'horreur, famonoana mivantana ny demokrasia, famonoana mivantana ny safidy-bahoaka. Zany hoe le malagasy mihitsy zany nitsahana any amin'ny tendany, tsy hanan-jo, tsy afaka hisafidy, fa dia tsy maintsy atao zay tetika rehetra amonoana zay safidy malalaka ho ataon'ny vahoaka. Zay no fototry ny hoe demokrasia. Ary firenena tsy misy demokrasia zany tsy azo antsoina repoblika mihitsy, fa dictature amin'ny fiantsoana azy, jadona. Satria amin'ny tany demokratika dia misy andro iray iverenan'ny fahefana tanteraka, zany hoe ny vahoaka no maso mandidy. Zay no base, zay ny fototry ny hoe firenena demokratika.
ny vahoaka no maso mandidy. Zany hoe izy ty zavatra manahirana ihany satria ny vahoaka ny tompony fahefana. Ary reo olona reo rehefa manomena hoe nahazo mandat mandritry ny 5 taona de ny vahoaka no namean'izany. Tapitra amin'ny mandat de tokony avy hatrany dia atsona indray ny vahoaka anapaka hoe iza no karamainy, iza no fidiny, iza no tokisany hitondra ny firenena na hitondra ny tanàna, ny lapan'ny tanàna. Resaka la fifidianana be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy be ny tanàna manerana Madagasikara moa ny resaka zao. Verina amin'ny vahoaka zany zay fahefan'izay andro ray. De mbola izao manjo. Tebiteby, misavorovoro, efa mila ifamindrotika ifamono rehefa mijery an'ireny zavatra niseho rehetra reny tamin'ny fahitalavitra. Very tanteraka ve zany le tena malagasy atsika, le mahaolona, satria tsy afaka ny fanaja isony isika. Ka Madagasikara hono tsy maintsy mandroso, fa raha ireny tompoko de mialatsiny fa mandroso makany amin'ny fahaverezana, mandroso makany akaditsika am'izao fametrahana famonona ny zoon'ny malagasy izao, ary fametrahana fitantanana tsy ara-dalàna, ametrahana olona tsy lanim-bahoaka amin'ny alalan'ny fangalaram-bato. Ka raisiko ohatra fotsiny, firenena mandroso zany voaingantsika nanaraka ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis. 244 millions ny olona nifidy tany, 470 tapitrisa, ary ny raha nanahity reny mbola tsy tapitra akory ny fifidianana de fa azo vinavinaina. Misy ny atao hoe échantillon hoe tena azo antoka santionany, zay manome projection hoe iza no mandresy amin'ny fifidianana. Zavatra matematika zany, tsy hoe vary raika apoka ho an'olona 5 na mahavita herintaona na tsy fantatra tsony. Matematika, ray ampiana ray 2. Ary siansa tompona sy azo antoka, fiable. Eritrereto vahoaka 470 tapitrisa no mifidy. Tapitra ny fifidianana, tsy tapitra akory de mivoaka amin'ny valiny. Tsy nisy ny sahotaka hoe tsy izy ty na aniny ty. Fa de zay ny valiny amin'ny fomba na de mbola tsy ofisialy ary aloha. Ny antsika zara raha mahatratra 800 000. Zany hoe valo hetsy. Tsy nisy zay no nifidy teto Antananarivo renivohitra. 30 eny latsaka no ny tany États-Unis zany. Ny olona efa nanaraka amin'ny valim-pifidianana isaky ny mandeha, fa fantatra hoe iza no tokony ho lany amin'io na de tsy nisy ara
ny pronostika sy ny resaka statistika hoe tena nanaraka zany. De zao nandeha ny alina ray manontolo efa tapitra, efa nandeha ny resaka hoe eny am-panidinana IOPV io oentin'ity hoe SRMV ndoza sy tsy fantatra tsony ty hoe mandeha makany amin'ny seni de ny andalana de misy paquet very olona valoetsy fidy valoetsy tsy afaka milasitsika hoe iza amin'ny mandresy vita amin'ny fifidianana. Zava-doza ane zany e, tena zavatra tena mbola any amin'ny ataotsika hoe tsy moyen âge zany, mbola tao alohan'ny fotoana moderna zao iainantsika zao. Ka eto a de manitsy ary milaza fa ny seni no tompona andraikitra voalohany indrindra arahan'ny HCC am'izao tany mibaroa izao, tany tsy misy lalàna. Satria reo no androm-panjakana roa ireo no miantoka manaraka ary manao an'izany hoe régulation ana fifidianana izany, manaraka amin'ny fanajan-dalàna sy ny fombafomba ary ny lalam-pifidianana rehetra tokony ajain'ny candidat rehetra sy ny izay mandray anjara rehetra amin'io tamin'ity fifidianana ity. Matoa misy fiaoram-pefotry reny dia anonona nataon'ny seni. Aiza veko zavatra vetivetika eo anao efa olona aman'alina ny tonga dia anaovana ordonnance. Ordonnance zany tompoko tsy miteniteny foana eto, ary rehefa tapitra tsisy zay tsy nilaza fa fangatahana manokana personnel, zany hoe mangataka ianao ny tenanao de ohatrany resaka jugement, resaka didim-pitsarana mihitsy ny mandalo tribunaly, misy fanadiadiana zay vao menanao zay. Ahoana ny avitanana zany ao anatin'ny fotoana fohy ohatran'io, olona be dia be ohatr'ireny. Efa navoaka koa ny ohatrany ahoana ny RFI, zay fiantsoko azy hoe radio de la fausse information, tamin'ity indray nitoraka ity izy mba namoaka mazava tsara mipitropitro ny rehetra momba nyreny resaka ordonnance sy ny isan'ny mpifidy nahoana tamin'ny fomba ahoana no nanaovana ny teti-dratsy nanaparitahana ireo mpifidy ireo manerana ny arrondissement rehetrarehetra. Tao amin'ny arrondissement faefatra tao no nanaovana ny agegena rehetra zay mbola takatry ny saina amin'ny resaka hoe fifidianana eto ambonin'ny tany. Resy le resaka doublon tamin'ny an'ireny tsisy antony reny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny. Maty ny record tamin'ny maly. Misy maramila tonga de miaraka amin'ny taratasy de mifidy de zavatra aiza amin'ny firenena oentinay izy ty firenena ity e. Ka zavatra antenaina dia hiverina amin'ny laoniny ny fahefana. Zany hoe hiverina any amin'ny vahoaka ary ho voaja izay safidim-bahoaka izay, satria ny raha nanahity reny fa tena nanao ny ainy tsy ho zavatra ary tena nafoy andro mihitsy ny vahoaka ao maly, azo lazaina hoe nafoy aina satria mampitebiteba ny zavatra ohatr'ireny.
nandeha nanao rodobe ny fidy. Ary hita am'izao fa mahazo elanelanisa confortable amin'ny filaza azy. Miala ny zone de danger amin'ity resaka alava fanodikodonana valim-pifidianana ity. Satria raha misy any amin'ny ray alina any farafaratsiny ny elanelana de fa mba sarotsarotra ihany no manolana an'izay. Mbola vitan'ireo zany satria ireo zavatra zay no asan'izay barofo zay, fa dia farafaratsiny aloha afaka miady isika. Misy ny profo, misy ny dossier, ary raha mahita reny fandikan-dalàna mibaribary manerana ny nosy ireny tsy vitany teto Antananarivo ihany, ka dia antenaina hiverina amin'ny vahoaka ny fahefana, ary mba olona tena safidy voafidim-bahoaka marina no tantana an'Antananarivo renivohitra sy ireo tanàna rehetra, kominina rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Ka mampitandrina anareo ao amin'ny CENI ary indrindrindrindra ao amin'ny HCC tsy mbola amerina indray ny fomba malotonareo amin'ny fankatoavana ny zavatra diso, fankatoavana ny zavatra tsy marina sy tsy ara-dalàna. Ka ianareo no tompon'andraikitra zay zava-mitranga eo raha sanatria ka rombotra tezitra ny vahoaka ka mitrotra. Ary ianareo maramila mba asio fisainana amin'izay raha ngaty fiainany tia. Nareo mpitsara matoa firenentsika ohatr'izao dia nareo mitazapotsiny, misy le lalàna. Nareo atao anajan'le izy, ampanajan'le izy sy ampiatra ary hiaro an'le lalàna mba ho mitovy tsisy fitanilana eo amin'ny rehetrarehetra. Ka na ity milaza hoe flou ity ary tsy hoe manome azy zo zany hoe eo ambonin'ny lalàna, fa fehezin'ny lalàna ohatry ny olombelona malagasy rehetra izy, ohatry ny olom-pirenena malagasy rehetra. Ka babajino amin'izay no avin'ity tanindrazantsika ity, fa tena mampahonena hoe reny ve ny fomba fifanajantsika, reny ve ny fomba anendrentsika ireo olom-boafiditsika. Tena manala baraka, mahamenatra, tena tsy fasy masoandro. Olona hitatana firenena ve dia anao fihetsika sy toetra ohatr'ireny, ary anakarama olona, vidy olona anao fihetsika ohatr'ireny. Ka dia samy mieritreritra isika menakavy fa dia mirary soa ary manantena fa azon'ny fandresena tojo ravalomanana, satria raha ny tombana araky ny zavatra hita manerana amin'ny birao maro dia izy no mahazo ny fandresena. Ka dia mirary soa azy ary verina indray tsika rehefa hita eo zay fizotran'ity raharaha ity. Ty mo lolovin'ny dalàny ny aitsika, izy ny mandidy sy manapaka, tsy misy tsony ny lalàna, fa de ohatra manao tsy manao loto akory zany, fa de vavaka ho an'ny tanindrazana. Mandra-peony indray tompoko lahy sy tompoko vavy.